Ampitiavana to klasy tompoko vavana hitondrana ny rahaba ato anatin'ny ity vaovao ny TV Plus Madagascar ity. Eliza Hermanina no miaraka manolotra amiko ny vaovao izao ala izao miarabanako. Miarabanao Abraham Razafi miarabantsika agnaby mpagnaraka sy tapaka fa fampalalam-baovao eto amin'ny TV Plus Madagascar. Ireo vaovao nisongadina ho an'ity androany ity anome sehatra ampisongadina sy anome lanja ny fahaiza-manao sy vokatra vita malagasy rehetra ny tsena be ny SADEC na ny bazar de la SADEC. Tsara ny vokatra vita malagasy ary afaka mifaninana amin'ny vokatra avy any ivelany raha nambarany filoha-lefitry ny anteny Merandolona Nicolas Rabe Mananjara raha nanatrika ny fitokanana ny tsena be ny SADEC teny amin'ny laka Iarivo Androany. Tapany faharoa anatin'ireo lohatenim-baovao nivoaka tamin'ny fanginany manoloana ny rarahaboina 777 izay nahavoatontonona sy ny ministry ny fizahantany teo aloha Joël Randriamandrantso ny filoha-lefitry ny anteny Meram-pirenena Augustin Andriamananoro. Raha ampito zomano hiatrika ny dingana famaranana ireo mpifaninana Kingasho 2024 izay ho tontosaina etsy amin'ny Confucius Ankatso. Ny antsipirim-baovao avy hatrany ary anome sehatra ampisongadina sy anome lanja ireo fahaiza-manao sy vokatra vita malagasy rehetra ny tsena be ny SADEC na ny bazar de la SADEC izay nosokafan'ny filoha Andry Rajoelina mivady tamin'ny fomba ofisialy androany. Tanterahina eny amin'ny toeram-pampiratiana iraisam-pirenena Enara Galeria eny amin'ny lalany tsara sotra ny bazar de la SADEC miantso manokana ireo delegatsiona mpiaman'ny SADEC sy ny vahoaka malagasy hitsidika sy anjifa ny vokatra vita malagasy eny amin'ny bazar de la SADEC ny filoha Rajoelina mamaimpona ny fidirana eny an-toerana Rivoasa nanatrika ny lanonana ny filoha lefitry ny anteny Merandolona Nicolas Rabe Mananjara hoy fitiavarana sy Ivra Sata. Fotoana nokendreny ny fanjakana malagasy anomezana lanja manokana ny vokatra sy ny asa tanana vita malagasy ny fihaonana tampony SADEC raisina eto amintsika. Anisan'ny antom-pisiany fatry ny SADEC ny fanokafana lalam-barotra sy tsena samihafa eo amin'ny samy mpikambana. Efatra tapitrisa ireo mponina eo anivon'ny fatry ny SADEC ka azo trandrahana tsara amin'ny varotra sy ny fifanakalozana samihafa izany. Ahita maso mivantana ny vokatra malagasy ireo mpikambana SADEC amin'ny alalan'ny tsena be ny SADEC na ny bazar la SADEC tanterana eto amintsika. Tetikasa manokana ny filoha Rajoelina ny bazar de la SADEC ao anatin'izao fandraisany Madagasikara ny fihaonana tampony ny filoham-panjakana sy lehibe ny gouvernemanta eo anivon'ny SADEC andiany 2020 izao. Resy lahatra ny filoha Rajoelina fa ny asa tanana sy ny fahaiza-manao malagasy dia afaka mitondra anjara biriky goavana amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena malagasy. Lalam-barotra azo trandrahana tsara araka izany ny fihaonana tampony SADEC raisina eto amintsika izao. Ka nanasa manokana ireo delegasion ny SADEC rehetra sy ny malagasy pretan-drazana ho avy hitsidika sy anjifa ireo vokatra malagasy eny amin'ny Enara Galeria iny tsara sotra ny filoha Rajoelina ao anatin'izao bazar de la SADEC izao. Ny zavatra ho ataontsika eto dia ny fampiratina ny fahaiza-manao ny malagasy amin'ny lafiny ny asa tanana amin'ny lafiny ny artisanat zany dia ho hitanareo fa tena mahay zavatra ny malagasy amin'ny lafiny rehetrarehetra. Aza manaiky akovintsika, aza manaiky abadontsika fa tsika rehefa miasa ary rehefa manao dia tena manao ary rehefa manao dia tena mavita ary ny zavatra rehetra dia vitantsika miampamiratra miampisongadina any Madagasikara amin'ny lafiny rehetra. Ny fampiratina eto zay hoe anaovana ny vitrine de Madagasikara zay ahitana ireo vokatra, ireo asa tanana, na ny sakafo, na ny kanto ihany koa dia ho hitantsika ato anatin'ity toeran'ity avokoa. Zany hoe hisokatra ho an'ny be sy ny maro, nataontsika ho an'ny vahiny fa ny vahoaka malagasy tsy vaky voly ihany koa dia afaka mitsidika manomboka androany ary mandritra ny 5 andro eto amin'ity toerana ity. Saika hita ity amin'ny bazar de la SADEC avokoa ny vokatra vita malagasy tanterana eny amin'ny toeram-pampiratiana iraisam-pirenena Enara Galeria eny amin'ny lalany tsara sotra ny bazar de la SADEC mandritry ny 14 hatramin'ny 20 aogositra ho avy izao. Nasongadiny ny filoha tao anatin'ny lahateniny fa foto-hevitra sagoavana tsy mbola nananany Madagasikara no nentina nandraisana ny bazar de la SADEC.
tsy nanana an'izany parc d'exposition internationale zany sika ary raha nandalo tentsika volana vitsy zay dia tanimbary tany zay atsieritreretina hoe afaka ataony manangana sy manorina zavatra goavana toy izao. Rehefa nikaroka sy nijeritsika dia ny hoe niara-niasa tamin'ny ny orinasa tsy miankina nametraka amin'ny fanamby zay nirahana ary tsy amatonana tsy tapataona fa nandritra ny efa-bolana fotsiny no nananganatsika an'izao fotodratrasa lehibe sy goavana izao. Midika zany fa rehefa manana viny isika, rehefa manana ny finiavana, na ny zavatra tsisy aza lasa misy, na ny zavatra tsy nijoro aza lasa mitsangana, ary ohatran'izay nanaovantsika anty Madagasikara malalatsika ity topilasy tokovady. Reny fa nanana ity foto-dravitra say ity izay vita tao anatin'ny fotoana fohy hoy ny ben'ny tanàna Nambatolampy tsy mahafotsy iorena ny foto-dravitra azy. Mino koa zay fa ampidi-bola, ampiovana ny toe-tsaina, ampiovana amin'ny fomba fitantanana ao anatin'izany commune zany zao fisiny foto-drafitrasa lehibe izay apetraka fitondram-panjakana eto amin'ity faritra Ambatolampy tsy mahafotsy teto. Nosokafan'ny filoha Andro Rajoelina sy ny vadiny tamin'ny fomba ofisialy androany ny bazary de la SADC misy hatrany amin'ny 200 isa ireo trano eva ampiratina eny an-toerana. Voasana natrika ny lanonana ireo olom-boafitsy sy olom-botendry manam-pahefana samihafa ary mpikamba ny SADC efa tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao. Anisan'ny nahazo fanasana manokana anatrika izany lanonana mpanjakana izany ny filoha lefitry ny Antenimiran-doholina ny sanany tapany atsimon'ny Madagasikara Nicolas Rabemananjara. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany tsara ny vokatra vita malagasy ary afaka mifaninana tsara amin'ny vokatra any ivelany raha nambaran'ny filoha-lefitry ny Antenimiran-doholina Nicolas Rabemananjara. Manana ny fahasamihafany ihany koa ny vokatra sy ny asa tanana malagasy ary miavaka tanteraka. Afaka mifaninana tsara amin'ireo vokatra any ivelany ny vokatra vita malagasy raha ny nambara lalam-barotra iray lehibe afana mamoaka ny vokatra eto Madagasikara ny tsenan'ny SADC aty Afrika ary afaka misandraka maneran-tany ihany koa raha nambaran'ny filoha-lefitry ny Antenimiran-doholina hatrany. Ny filoha-lefitry ny Antenimiran-doholina misana ny faritany atsimo Nicolas Rabemananjara no nisolitena ny filohan'ny Antenimiran-doholina nandritra ny lanonana fanokafana ny tsenabe ny SADC niarahana tamin'ny filohan'ny Repoblika sy ny vadiny androany. Izy ihany koa no nitarika ireo delegasion izay nahitana ireo olona mpiara-miasa avy eo anivon'ity androm-panjakana ity. Trano eva anjato no hita eny amin'ny Inara eny amin'ny Lac Iarivo ary vokatra sy asa tanana malagasy izay tena mampiavaka ny Madagasikara no asongadina mandritra ny 5 andro eny amin'ny ivitoerana iny. Nakasiraka ny filohan'ny Repoblika sy ny vadiny tamin'ny fanokafana ity ivitoerana ho fanomezan-danja ny vita malagasy ity ny filoha-lefitry ny Antenimiran-doholina Nicolas Rabemananjara nisy koa ny fiara-miasa amin'ny sera tsy miankina nafana nanangana izao trano lehibe sy manara-penitra izao. Ya voalohany aloha dia ny fiarabanana ny filoham-pirenena mivady izay tonga nanotrona nyty fanokafana nyty bazary de SADC ty ary tsy misangamenatra tsika na ity velany fotony ary ny derentsika dia manana maizy azy ny firenentsika. Rehefa tao anatiny iray dia nahita an'ireo vokatra vita malagasy izay tena afaka mifaninana tsara amin'ireo firenena tsy eo amin'ny SADC fotsiny fa naheran'izao tontolo izao mihitsy ary eo amin'ny fahaiza-manaontsika. Raha isika ohatra ny resaka sikotra izay vita avy aty Ambositra fa tena manana ny mampiavaka azy ny zavatra vita malagasy. Manana ny mampiavaka azy ny vokatra vita malagasy ary mbola afaka raha oharina amin'ny vokatra avy any firenena-kafa hoy izy. Afaka mifaninana tsara amin'ireo vokatra avy amin'ny tsena maneran-tany ny vita malagasy hoy izy. Maro ny zavatra tazako tao na resaka sakafo na resaka fitafy na resaka haingom-behivavy ny poketra sy ny sisa dia tena afaka tsara mifaninana ary afaka amidy tsara any ivelany ary tokony fidiram-bola ho an'ireo artisanat
ary zay moa ny isorako amin'ny filoham-pirenena teo sy ny ministre ny tourisme ihany koa satria mampisongadina ny zavatra vitantsika ary ngamba manomboka zao dia isongadina ny zavatra vita malagasy amin'izao zavatra natao miaraka amin'ny mpandrara privé zay nalangana an'izao toeran'izao nanomezana sehatra ny mpandrara malagasy. Inona raha nambara fa obetsaka amin'ireo vahiny tonga eto Madagasikara amin'izao fionambe fa 570 ny SADC izao no anjifa sy hitondra voandalana vita malagasy any amin'ny firenena ny aviny avy. Fa mampiavaka ny faritra Moromaniny fanaovana sikotra vita amin'ny hazo izay manana trano heva amin'ny tselaben'ny SADC eny amin'ny Anara eny amin'ny Lakay Vato mialantamingana nefa izany hazo izany ka manao antsoavy ny sombavambahoaka avy any antoerana mba hijerena akaiky ity sehatra iray ity hoy Zora Barzona sy Ismail Andranjafinena. Manana trano heva roa ny faritra Moromaniny ary ireo sikotra tena mampiavaka ny faritra no aranty sy azo jifaina ao amin'ny tsenaben'ny SADC. Manana talenta ny faritra Moromaniny ary ny voamboana no azo tena ampiasain'izy ireo. Ilay trano kely antsoina hoe Zafimaniry no tena mampiavaka ny asa tanana avy any amin'ny faritra iny. Maniry moa dia renivohitry ny asa tanana. Izany hoe ny hazo no tena nanaovana eo anatin'ny faritra Moromaniny io ary ahitana ny resaka Zafimaniry. Zafimaniry tena mampiavaka antsika ny amin'ny Moromaniny zany satria misy an'ireny vilany ngeza be ireny misy an'ny seza, misy an'ireny bonbonnière isan-karazany ireny. Dia ao ihany koa ny sculpture, izany hoe ny sikotra zany ny portrait ireny izay tiana atao dia vita ny avy any ihany koa ary indrindra ny marqueterie dia anananay be kokoa zany ao amin'ny faritra Moromaniny eo. Olana nefa dia tsy fisiany azo intsony ary tsy mitsamihana ny vokatra noho ny tsy fahafana mampihaza ny voamboana ho atao sikotra hoy ny solombavamboaka Nambositra Liverason. Mbola mijanona ho jifain'ny tsena anatiny ankoa ny vokatra avy amin'ny faritra Moromaniny hatramin'izay nefa tokony hivelatra any amin'ny tsena ty Afrika sy maneran-tany mihitsy azy raha ny hatsarany sy ny kalitaony. Ary izay no mampitarena mpanao asa tanana rehetrarehetra dia totsika eo amin'ny matière primaire satria tena miompana bebe kokoa amin'ny atao hoe hazo izy ireo na ny zavamaniry zany nefa dia hitantsika ny fiovan'ny toetrandro fahasimban'ity toetrandro ity dia atao hoe misy impact be dia be zany amin'ny atao hoe asa tanana ka izay no mampitarena azy ireo ary ilana ny atao hoe fanampian'ny fitondram-panjakana mba ahafahan'izy ireo misehatra satria raha jerevana ny kalitaon'ny asa na ny asa tanana izay vitan'izy ireo dia tsy mena mitaha amin'ireo ataontsika hoe asa tanana efa tena industrialy fa nefany mampisy valeur bebe kokoa anazy sy mampisy an'ilay valeur ajoutée ny asa tanana eto amintsika dia ilay izy vita artisanal. Io zany ny tena zavatra mampisy valeur ny asa tanana eto amintsika ary hitiavan'ireo vahiny any ivelany. Miavaka hoy ny ministry ny asa tanana sy ny fizahantany ny sikotra vita ny faritra Moromaniny ary isan'ny liana tamin'izany ny filoha nandritra ny fitsidiany ireo trano heva ireo. Mpanao asa tanana avy any Ambositra izay noentiny député avy any mba hampirante mba azotsika manao kampiroboroana amin'ny marché SADC. Nandalo teto amin'ity trano heva ny faritra Moromaniny ity ankoa ny zanaky ny filoham-pirenena Ilo Rajoelina Nandroany. Eo amin'izay vaovaon'ny toe-karena izay hatrany misy ny fanamorana ny abalain'ny firenena 12 kambana ao anatin'ny SADC amin'ny fanondranana sy fanafaranentana eo amin'izy ireo ka sy mahazo tombontsoa rehetra hoy ny mpahay toe-karena miteraka fampiroboroboana ny orinasa eto Madagasikara ka miteraka asa maro ho an'ny vahoaka ihany koa amin'ny mampikambana ny Madagasikara anatin'ny SADC izany. Romier Manana fetrandremananjara. Ny eo amin'ny lafiny toe-karena no tombony voalohany sitrahan'ireo mpikambana ao anatin'ny SADC. Tsy maintsy misy mantsy ny fanamorana na fanafoanana mihitsy aza ny ahabalaina amin'ny entana ondrana na afarana ho an'ireo firenena mpikambana ao anatin'ity vondrona ity. Azo aina araka izany ny mpandrara sy ny orinasa ary miroborobo mampivelatra azy ireo no mampikambana ny Madagasikara anatin'ny SADC.
Ny tombony tena mivohitra ao anatin'io aloha dia tombony ara-toekarena. Ny antony dia tsotra ihany. Rehefa miroborobo ny fanondrana entana makany ivelany ary miroborobo ihany koa ny fahazahoana fampidirana entana mora ao amin'ny firenena anankiray dia mampiakatra ny ari-karena fahobe zany ao amin'ilay firenena. Satria mazava ho azy miakatra zany ny ireo entana ahondrana, dikan'izany zany ireo orinasa eto an-toerana dia miakatra ny vokatra izay vokarin'izy ireo dia mazava ho azy miakatra ny ari-karena fahobe. Tomaky hitondra vokatsoa lehibe eto amin'ny firenena malagasy ihany koa ny fandraisan'ny Madagasikara ny fitantanana ny SADC amin'izao. Ny firenena malagasy mantsy no hitarika sy hametraka ny laharam-pahamehan'ny Madagasikara sy ny vinan'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny SADC eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Anamafy ihany koa ny fifandraisana ara-politika sy ara-diplomatika ny hitarian'ny filoha malagasy ny fitantanana ny SADC mandritra ny herintaona tany fanazavana hatrany. Ny mpitarika, ny filoha mpitarika an'ilay fikambanana zany le vondrona zany dia manana ny teniny manokana amin'ny fandrafetana sy amin'ny ataontsika hoe orientation ny lafin-javatra rehetra izay ho ataon'io vondrona io zany na amin'ny lafiny ara-politika zany, lafiny ara-ekonomika sy ny sisa. Ny tombontsoa manokana ho azon'ny Madagasikara ihany koa anatin'ny zavatra io dia Madagasikara zany zao lasa tafapetraka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ataontsika hoe sur le devant de la scène politique internationale amin'ny zavatra misy satria ny filoha mpitarika ny SADC zany zao no mandrindra sy mandamina ny fivoriana ao anatin'ireo firenena mpikambana ao anatin'izay SADC izay. Mazava ho azy zany ifanerasera matetika ary fotoana izay ahafahan'ny Madagasikara koa zany manamafy an'izay fifandraisana ara-politika sy ara-diplomatika izany zavatra zany. Ary mazava ho azy ihany koa tsy hoe ao anatin'ilay mpikambana ihany fa mba ahafahan'ny Madagasikara ihany koa mametraka ny ataontsika hoe izay lahara-pahamehana sy ny maharary azy ary indrindra mametraka ny hoe ireto koa ny zavatra anananay manokana, tombontsoanay manokana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany tsy anatin'ilay firenena bevolo intsony fa afaka fampiresaka amina firenena hafa eo amin'ny communauté internationale mihitsy zany. Etsekilan'izay kosa dia maro ireo foto-drafitr'asa sanatsangana amin'izao fandraisana ny fionana tampon'ny SADC atao eto Madagasikara zao. Araka izany dia mahazo tomba mivantana ihany koa ny malagasy rehetra amin'ny fampiasana azy ireny ohatra ny Andriamiaro Volamena Liva Zavamanitra Pai Toekarena. Vahiny fantarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny zoma 12 aogositra 2024 ratsaminjato Andrianina Tairso malagasy monina avy any ivelany mpamakafaka fiarahamonina. Faraka le nilazaiko anao tetsy am-pandohana misakatsaka anao tsy hatongavany aty na dia te ahita sy te izantany aty ary izy dia eo indrindra izay sakatsakana izay dia avy amin'ny matetika ny voalohany indrindra moa dia le fa insécurité nilazako teo iny fa eo indrindra koa zany ny asa isaorako anareo atao amin'ny TV Plus manokana zao ohatra satria nareo ato raha samy télé anisan'ny atao hoe manao journalisme fa tsy manao communication fa maro ireo zay tena manao communication tsy fantany akory mety nieritreritra ny angamba dia hoe tenony marina satria marina amin'ny ampahany kely izy fa tsy marina manerana ny Madagasikara nefa dia manimba satria ny zavatra anankiray vao ananana tahiry amin'ny anaran'ny tranokala sy ny sisa amin'ny internet dia efa mitoetra. Azatonona ary fantarana manokana varanao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny zoma 12 aogositra 2024. raha zafinjatovo Andrianina Tairso izay malagasy monina any ivelany any Frantsa ary mpandinika fiarahamonina no vahiny Njakandriamahery ao anatin'ny fandarana manokana raha ampitso zoma aorian'ny Kingasho.
toetra nisika tao anatin'ny fampalalam-baovao eo amin'ny vaovaon'ny fitaterana tsy misy atahorana ny fitangenana ny zotran-tariby mandritry ny andrana fanazarana ny daolobe hoy ny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana efa voamana avokoa ny resaka teknika sy ny vondron'olona afaka mamonjy voiny raha sanatria misy ny lozy misy ireo fandaminana napetraka sy fepetra takina amin'ireo vahoaka iondrana amin'ny TPC tafiditra anatin'izany ny tsy fitondrana zava-maranitra sy ny tsy fitondrana zavatra mahavesatra mety bana ny hafa ary maro hafa ihany koa tsy miova ny vidin'ny tapakila fa 3,000 ariary atraky nefa napetraky ny fitondram-panjakana mitatitra izay vaovao izay Gracia Andritsy toerina eo amin'ny sariny Efrasata. Vokatra ofisialy manomboka karapitso ny ampahan'ny zotran-tariby tapany voalohany ary ny sabotso an'ny daolobe Garanos sy Gar SS Lasity Ivandry no fidirana fividianana ny tapakila mandritry ny andrana. Tsy miova ny fotoana iondranana fa amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 9 maraina ary amin'ny 4 ariva ka hatramin'ny 9 ny tapany ariva. Tsy tokony fanosika mandrisy ity andrana fanazarana ity satria dia isokatra amin'ny ampahany toy izay foana ity zotran-tariby ity aorian'io sabotso io. Alahady no andro tsesan'ny teleferika io no fotoana anaovana ny fikojakojana fobe raha nambaran'ny sekretera mpanjakana miadidina ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Fepetra maro no takiana melony ny akarana amin'ny zotran-tariby. Tsy mahazo mandeha ny olona misy fofona alkohola, tsy azo hitondrana zava-maranitra, tsy hitondrana entana mibahana toy ny sobika, tsy azo hitondrana biby sy zava-mahadomelona ary tsy azo andehanana ireo faritra tsy azo aleha. Fa kosa noho ny hoe misabotsika fa 12 ny volana aogositra no misokatra dia isokatritsika na lahady fa 7 ny volana aogositra sokatra hafa kely tsika amin'io zany ho tohizana toy latsinainy talata fa hijery andro anankiray isika zany no atsahatra mba hosolony ilay alahady izay tsy maintsy misokatra. Manome fotoana mivoaka malagasy rehetra zany isa maraina amin'ny 7 isakariva amin'ny 4 amin'ireo garana kororolo ny tena tsara indrindra isabotsy latsinainy talata sy mitoya. Piasatrany amin'ny 50 no raisina amin'ny fampiodinana ny zotran-tariby ka ny 9 ny fatafiditra iantsoroka ny fandraisana ny tapakila sy ny fikirakirana izany. Niteraka resabe ihany koa no nahita olona nilatsaka avy eny amin'ny kabinina ho mailala arby nandritry ny andrana. Laza ny sekretera mpanjakana miadidiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana fa misy foana ny andrana toy ireny. Fepetra takina amin'ny firenena iray rehefa misy fitaterana zotran-tariby ny fananana vondron'olona afaka mamonjy voany raha sanatria misy ny loza. Ohatra ka extrême mihitsy ny fiteny an'izany mahay mihitsy le milina ngezabe ny motera principal mety mbola izy tsy mbola nitranga zany fa eritreretina foana dia iny le exercice ianarana iny amin'ny vertical hoe rehefa izay le izy zany dia tsy afaka tsony manodina ilay groupe dia amin'iny mampiatra n'ilay fahaizana ka eto Madagasikara dia fanofanina zareo amin'ny G6 gendarmerie sapeur pompier mazava ho azy mpamonjy voiny ary ny corps de protection civile reo telo reo nefa namindalo fiofanana foana ireny le hitanareo manao exercice isan'andro ampisehoana ny olona hoe manana fahaiza manao amin'izany izy dia le omaly moa zany nisy mpiasa sy olona tsotra le mba ianaha mianatra hoe ahoana fampidinana amin'izay ireny le exercice nataontsika. Tsy miova ny sarandalana araka ny fanapetraka ny fitondram-panjakana 3,000 ariary ny tapakely iray ary mila mividy tapakely indray rehefa hiverina raha ny fanazavana hatrany. Nanentana ireo olona mba tsy fanosika amin'ny sabotso ny SENVH satria mbola hitohy fotoana lavabe ny fisokafan'ny fanazarana. Araka ny fanatsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao dia nivoaka tamin'ny fanginana ny manoloana ny raraboina 777 izay nahavoatontonona sy nisy ny fizahantany teo aloha Joël Andriamandranto ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena Augustin Andriamananoro. Tsy misy idirana io nazafady ary tsy malala na inona momba ity raharaha ity ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena Augustin Andriamananoro izy iraka ara-panjakana nanatrika ny lanonana fianianana fametrana ny filoha iraniana no natrehany izy ireo tany Iran ary tsy nisy mihitsy ny resaka afakoatra izay tsy mitombona ihany koa ny filazana fa atao an-tranony no ny samborona ireo olona vory ireo mikasika ity raharaha ity tokony roso hatrany ny fanadidina mikasika n'izay raharaha izay mba hafantarana ny tena marina raha ny nambarany. Niteraka resabe tamin'ny tambanjotra serasera sy teo amin'ny mpanara-baovao ka voatonona manokana tao anatin'ny raharaha OIN 777 ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena Augustin Andriamananoro. Amin'ny mahiraka solon-tena mpanjakana no nandehana ny tany Iran tanatrika ny fianiana ny filoha vaovao
tamin'ny volana jolay 2024 ary tsy nisy resaka hafa akoatra izany hoy izy nandritra ny fitsidiany ny tany antoerana. Tsy mitombina ny filazana fa tao an-tranony no nosamborina ireo olona vororoy mikasika ity raharaha ity. Fanapahan-kevitra ataontsika indrindra ny fanaovana tsonia dia ny olona tompona rehetra voalohany avy ampandrenesina aloha dia ny lehibe satria tamin'ity zavatra ity raha ny vaovao ny zavatra misy dia na ny filoham-pirenena na ny praministra lehibe ny gouvernemanta dia tsy nafantatra ny fisiany zavatra io na ny tenako manokana ihany koa izay voatontona atao anatin'ny zavatra any zavatra misy ary moa dia azany tenako any andafy dia hoe tany efenao rivo ny voasambotra le olona voatontonona asa monsieur Singh zay izy amin'le teratany indiana dia nihitatra indray moa izy tany afenarivo fa ambody afontsy apita tafika dia aveo nihitatra izy atao amin'le toeran'le olom-boafidy tsy zare moa olom-boafidy eto fa misy anabavika hoe tsy samy député ny boribory-tany voalohany zay menada fa rehefa aveo ny nanontony misy fa le an'le mapara le izy dia mbola tsy vitan'izay vao dia navoaka mihitsy hatramin'ny hoe Augustin Andriamananoro mihitsy zany izy dia alefa hatramin'ny namana hatramin'ny ainao manjery dia mavita manolo anarana zavatra misy tsy misy idirako tsy misy fandraisako afaka antanianareo ngamba ny polisy zay misapana mikariko an'izany brigade criminelle izay nanao ny fisamborana fa tsy zany afaka manan'izay fa tsy tato trako aloha zay zavatra misy tsy teto faly arivo eto ampita-tafika eto moa fantatreo fa vahoaka betsaka ny olona tezaiko eto ngamba raha nisy zavatra zany reo olona reo ny voalohany isan'ampandriana misy 80 olona misakafo isan'andro atoandro maraina hariva zay mobady moa dia miasa soa ataonay dia betsaka ny olona tezanay na sy nizizany ankizy tanora fa ny olona tato trano tsy nampandrianay misy zavatra sangan-javatra ohatrao zavatra fa eny an-Tambajotra ary any an-dafy ny tenako no mahita ny zavatra zany dia mba taranjona ihany ny tena hoe fangamo misy manana lakile an-trano akoatra ny tena saripady ary mampisy fiatraikany amin'ny tontolo ara-diplomatika ny zava-misy ka tokony iroso hatrany ny fanadihadiana mikasika ilay raharaha Boeing 777 mba hahafantarana ny tena marina momba izany sy ireo olona rehetra ny raitsin-kombakomba tao anatin'ilay raharaha. Fivarotana fiaramanidina izany tsy vitana olona tokana izany zavatra izany satria immatriculation raha itsika manana fiara betsaka moa ny mitaraina manana fiara ray nafara avany ivelany tsy maintsy feno zany atota taratasy ny douane ny amin'ny hetra sy ny sisa vao afaka manao an'izay zavatra zany mainka moa zany hoe fiaramanidina zany nisy tandrevaka zany tao tamin'izay zavatra zay ary misy tompona andraikitra everiko hoe efa mazava nanao sinoa izany tota taratasy zany fa maninona ny tsy ireny olona reny no mena sehatra sy mena fanontaniana zay tokony manazava zany fa itsika rehetra no lasa manao autosaisine lasa misoratena ho mpitsara ho mpanao aketo ho mpanadiaka rehefa nandeha moa reny zavatra reny trangan-javatra dia misy ny fangatahan'ny gouvernemanta malagasy zany lazainy premier ministre Tsay Christian hoe angataka tolotanana avy amin'ny sapa-pandraraha FBI tsika ny amerikana zay fanadihana zany satria fantatsika tsara fa sary-piaro ary sary-pady zany hoe fifandraisantsika amin'ny firenendehibe ohatrany hoe tandrefa États-Unis zay manana everiko hoe fijery hafa fa na mikasika ny fazakazana satria ao anatin'ny embargo Mila fitoniana ny firenena ary vonina ny roso hatrany amin'izany ny fitondram-panjakana izay tarin'ny Floandro Rajoelina ho hatrany Augustin Andriamananoro. Anisan'ny fodrafitrasana betsikera sy mikasika ny teleferika kanefa efa andeha izany manomboka rahampitso mba ama amin'ny ampahany ny olona ny fifamoivoizana eto Antananarivo. Izao isika dia naraka ny resabe. Ny pejy vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra solokina sy alatra tandremo vehivavy iray no miriorio-any misandoka ho mpiasan'ny telma ka mananton'ireny cash-point ireny toy izao ny fomba fiadiny mitondra karatra famantarana amin'ny loko mavo ny tenany mitony no mpiasan'ny telma antaniny ireo mpanao cash-point rattaché ny puce raha tsy dia rebirebe ny hoe mila mameno tota taratasy mba tsy ho tapaka ny fampiasana izany.
Ny nitranga teny feno arivo androany 13 Aogositra 2024 atoandro ity dia nanambara ny mpisoloky fa mahavity izany vetivety ka nasainy nanao dika mitovy ny karapanondrom-pirenena naka fanamarinam-ponenana naka sary tapaka miisa roa ilay olona kinendriny. Nandritra izay fivezivezen'izay anefa dia tsy nahatsikaritra ny nakan'ity sady mpangalatra ny mpisoloky tia ny poketra ny nisy vola 500,000 ariary sy ny finday miisa 4 kory ty tompona cash point. Tsy hitany niara-dia tamin'ny intsony ilay vehivavy voagaga ny tenany. Toerany iray nolalovan'izy ireo teny feno arivo teny moa no nahazona ny sary. Mba hitandreman'ny hafa sy ho fiangaviana fanampiana fanomezam-baovao raha sendra mifanojo aminareo no izarana ny sary. Ny pejy Sutainy sa mampafantatra voasambotra ireo jiolana maky vila privé iray nipetrahan'ny mpiala sasatra tao maro alambory vy mahajanga. Tratra teny amin'ny iray avokoa ny entana rehetra nangalarin'izy ireo. Izy ihany koa avy eo no nanorina namany 3 lahy niarana maki trano taminy izay samponina manodidina ny Zahama hôtel Lambory vy mahajanga eny ihany. Mitony fikarohana ny olona iray sy ilay finday raitra izay mbola tsy hita. Ny PCRGN na mampafantatra rokady tsara sotra ivato vokatry ny fandehanana mafy. Ny fandonan'ny Renault Clio sy ny Volkswagen Golf samy naratra ny mpamily andaniny roa. Ny pejy Sutainy sa mampafantatra fiara tsy mataho-dalana iray no nivarina kady teo Manirinirina distrika Anakazobe omaly 13 Aogositra 2024. Nandeha mafy ka tsy natana ny familiana ny mpamily no nahatonga ny loza. Maromaro ireo olona naratra vokatra izany. Ny pejy vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra lozam-pifamoivoizana sprinter avy any tanahy andesoany rano vongo ny varina tanimbary ny maraina teo tao amin'ny arainy 5 akaiky Nakalafoy tsy nisy niainana fohy. Ny pejy Compte Tour magazine mampafantatra 18e rally du Boendy nisy ny fivoahan-dalana nahazo ny mpanamory Olivier Miansoa sy Anjara Rajonalsoa. Ny pejy Orange Actu mampafantatra ny aiky ireo tompona andraikitra ny anivon'ny hôpitaly Mpanjakana fa misy ny lesika eo amin'ny fandraisana ny marary ataon'ireo mpitsabo sy mpitsabo-panampy sasatsasany. Saingy efa misy kosa ny fipetraraisana narenana izany. Efa mipetraka raha teo ny sazy mifandraika amin'ny fahadisoana izay efa ny fampiresahan'izy ireo. Tsy ny mpiasa rehetra no manao toetra ratsy saingy ifonanay izany tranga izany. Hoy ny profesora Rakoto Voluka talen'ny hôpitaly be Filatanana raha ny vahiny tao anatin'ny fandaharan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ifampiresaka amin'ny santé. Nilaza ity farany fefa misy niezaka noraisana natsarana ny fandraisana eny anivon'ny hôpitaly Mpanjakana amin'ny alalan'ny IAO, officier d'accueil et d'information. Ity farany izay mandamy many marary arakaraka ny fahavoazany. Atsoina vetrany ny marary anatona ny tompona andraikitra raha sendra ny tranga hafahafa nametraka fitarainana hoy ny Dr Rakotonaivo Judicael talempisolotoerana eo anivon'ny HGRA. Ny petsy tao sy Antananarivo Atsimondrano mampafantatra mirahaba tompoko. Milahatra, ora roa, ora telo, sao diso hevitra ianao fa tsy haka vola tsy akory ny laharana eto. Fandovo vola mijirama tompoko. Dia tena tsy possible mihitsy ve ny manampy sous-agence marobe fa tsy hoe nofoanana ny tao amin'ny commune Andranona ohatra dia tsy misy solony ny kesy amin'io iray dia iray. Tena hoe miaiky e. Tsara ety ivelan'ny trano io. Fa ny ao anatiny eo mbola olona 100 farafahakeliny. Miala tsiny aminareo azoko sary tompoko. Ny pejy Mikael Kami mampafantatra zaza nafatotra sy ny dinin'ny ray aman-dreny ny tao an-trano dia lasa zareo nandeha nivoaka nefa ao anaty trano misy afo amin'ny fatana tao Ambolo-Madinika 2114 Tomasina. Ny antso vontsy ity zaza ka olona avy any ivelany no naheny ny antsoantso ary nanapitsoka ny trano. Efa niantsoana mpitandro ny filaminana. Efa voasambotra ny renin'ilay zaza lasa nitsoaka ny rainy. Mifarana ny 3 septambra ho avy izao ny ago amin'ny endry ny ankehitriny anisan'ny tandindondoza ao anatin'izany ny ao amin'ny setry ny fanondranana lamba ho ny maso ivony Madagasikara
any États-Unis anatin'ny fitadiavana paikady ahafahana mijery ny fangatahana fanavozana na fanalavana ny feptona ahafahana mandinika ny fanjakana malagasy raha ny fanazavany azo lazaina miisatra ny sehatrasa eo amin'ny lamba ankehitriny ho ny Italia mpanatanteraka ny vondrony ireo orinasa afaka tsy miankina ka tena ilaina ny fifampidiniana ahafahana mijery ny vahaolana mikasika ny AGOA Graciandre tsy toerana sy Iva Rasata. Maro ireo sehatrasa eto Madagasikara no miankina amin'ny AGOA. Ilaina ny fifampidiniana eo amin'ireo sehatra tsy miankina sy ny ministera voakasika ahafahana mijery ny tranga aorian'ny 30 volana septambra izay daty farany AGOA amin'ny endriny amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Ny aty amin'ny AGOA izay fantatsika fa maro ny sehatrasa eto Madagasikara ary ny firenena maro ihany koa no misitraka ny AGOA dia ao anatin'izay fifampidiniana izay ny firenena rehetrarehetra Madagasikara tafiditra ao anatin'izay ny fomba araka le fotoana efa fohy ny anampiana zany ny fitondrana amerikanina ihany koa amin'ny fandraisana ny décision momba ny AGOA ny renouvellement anankiray resahantsika teo ihany koa ny mety possible extension ny deadline ireo anankiroa ireo zany resahana androany isika vonina tsara ny document rehetrarehetra efa vonina ihany koa hiatrehana an'izany. Maro ny vokatra ondrany Madagasikara ny ivelany fa ny tena hita ho tandindondoza ao anatin'izay ny sehatry ny lamba raha ny nambaran'ny Italia ny fahatseranana. Raha hitantsika ny aty Madagasikara misy be dia be ny ireo vokatra ondrantsika anatin'ny AGOA fa ny tena hita hoe mety ho menacé kokoa anatin'izay dia ny textile satria araka ny fanakalozana teo tsy hoe ny compétitivité tsika avy aty Afrika ihany fa misy koa ny any Azia izay misy toerana kaikaiky kokoa aingakaingana kokoa ambony kelikely kokoa zany le coût de facteur na hoe misy économie d'échelle satria be dia be ny vokariny zareo dia zay rehetrarehetra zay ny fanakalozana teo tafahana mijery hoe inona zany ny paikady mba tsy anatsarana trano ny fomba ifandraisana amin'ny États-Unis amin'ny arabarotra fa koa tsy pénaliser an'izay efa nanantsika amin'ny ohatra hoe ny textile na amin'ny lafin'ny zavatra hafa. Azo lazaina mihisatra ny sehatrasa amin'ny lamba ankehitriny ho ny Italia mpanatanteraka ny vondron'ireo orinasa afakaba tsy miankina ka tena ilaina izao fifampidiniana izao ahafahana mijery vahaolana mikasika ny AGOA. Marina fa sarotra efa sahirana zany ireo orinasa amin'izao surtout amin'ireo izay misehatra amin'ny resaka lamba fa io moa le resaka hoe tsisy resy tsy miady io tsy afaka miravoravo tanana fa miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana akaiky amin'ny zavatra rehetra atao mifanakalo-hevitra araka ny hitanareo teo mba ahafahana mitojo amin'ny tombotsoan'ireo mpampiasa vola eto amintsika ireo malagasy izay mila asa amin'izao fotoana izao dia miara-miasa tsy mbola tapitra akory tsara be le 500 isan-jato fa nefa tsy hatreo akory zany no mety hoe tanjona ivotorana fa araka le resaka fanaovana teo mila tohizana le AGOA satria ao ny tena hery ahafahan'ny Madagasikara mifaninana erak'izao tontolo izao. Any amin'ny faritra Menabe isika amin'ny ity lavim-baovao manaraka ity namoaka fanapahan-kevitra ny governorany ny faritra Menabe ny amin'ny famerana ny ora ahafahan'ny fiara lehibe mivezivezy ao an-tamin'ny tanàna ny Morondava tsy mba nisy fampiresana mialoha sy fampandrenesana mialoha nefa izao fandraisana fanapahan-kevitra izao ho ny filohan'ny fikambanana ny mpitatitra fiara lehibe na ny ATC mitaky ny fampiresana mialoha sy ny ampitsarana ity fanapahan-kevitra ity noho izany izy ireo Sibelan'Andre Mazava fetra Andre Mananjara. Eo anelanelany amin'ny 12 ora sasany hatramin'ny 2 ora sasany ny atoandro ary ny hariva amin'ny 1 ora sasany hatramin'ny 6 ora alina raha ny fanapahan-kevitra ny faritra mifanohitra amin'ny fampirobona toe-karena nefa izao famerana ny fotoana ahafahan'ny fiara lehibe mivezivezy izao ho ny filohan'ny ATC tsy mba nisy ny fampiresana mialoha sy fampandrenesana mialoha izao fandraisana fanapahan-kevitra izao ho ny filohan'ny fikambanana mpitatitra fiara lehibe na ny ATC ka angatahana ny ampitsarana izany aloha. Raha zany tsy nahalala fa tsy haiko hoe inona nahatonga azy tsy hahalala an'izay hoe raha ikitikitika momba ny transport fiara vaventy izy dia reny tsy misy hoe régional fa reny national daholo zany hoe ny avy amin'ny Majunga makany Morondava ny Avaridy tsy mifankalala ny ora dia tokony izy zany ny antso ny ministère en transport
rehefa hikitika an'le ora fivezivezena satria napetran'izany tany dia hoe efa lasa tanan-dehibe Morondava dia mila asiana ora manaiky izay amin'le asiana ora fa miaraka amin'ny teknisianina ministera transport sy izahay association de transporteurs miaraka mandrindra hoe ohatr'izao ny heure de pointe etry ny tokony hipetraka atsy ny tsy azo hijanonana izay zany tsy ampy amin'le izy dia lasa manaonao fahatany satria azadiny fa ny association de transporteurs no vondrona fokon'olona ifotony ao anatin'ny resaka fitaterana dia ao zany ny mpisehatra amin'ny resaka fitaterana no mijery amin'ny maromaro tsiraisana loatra. Misy ihany koa ireo tranga fanararaotana ataon'ireo mpisava eny amin'ny lalana amin'izao manoloana ireo entana tateriny fiara lehibe ka lasa manmevahana ny mpanao kolikoly izany ka hanaovan'izy ireo antsoavo ihany koa. Fanazovana ny resaka teleferika atao anatin'ny fandaharana demokrasia mivantana ny maraina teo andeha ho arahantsika ny ampahany sy ireo tsongadina atao anatin'izay fandaharana izay. Démocratie mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Monsieur Mamevana Parafaravola, sy lara-pamehana ny teleferiky, ny sosialy no tokony jerena voalohany. Azeo situation misy an'ana zao aloha amina manokana tsy ilaina mihitsy zany teleferika zany ampanosa Madagasikara satria misy ny zavatra tokony ho atao tsy ataon'ilay filoham-pirenena fa zavatra tsy atao indray ny ataony raisiko ohatra fotsiny izy any tsy mikaikay resaka tsy fandretana zao izay ny zavatra tokony ho vahana raha nanana vola nanamboarana zany atao hoe teleferika zany izay teleferika mbola tsy fantatra tsy akory ary tsy vahaolana eto amin'ny firenena na ninona tsy nanamboarana toa. Demokrasia mivantana. Madame Saondravany Andrano Manalina, tsy filana amin'ny fiainana andavanandro ny teleferika fa aitraitra fotsiny ihany. Le téléphérique raha nazy aloha dia manaizy ohatran'ireny an'iny kermisy ireny matoa ny olona io zany dia mba tsy hiala voly fa tsy tena filana amin'ny andavanandro le izy raha tsy isanandro mandeha isan-kerinandro dia misy ora dia zany tsy ilaina amin'ny fiainana andavanandro fa manaizy dia te hisidsidina eny ambony. Demokrasia mivantana. Monsieur Désiré Barsambaina kosa matoa mbola lany fona ny filoha isaky ny fifidianana dia mbola atokisan'ny vahoaka izany miandry amin'ny taona 2024 ny rehetra raha nala azy eo. Teleferika izao fotony mety le ataon'ilay filoham-pirenena endasa 2028 aza mifidy azy to amin'ny olona tsy fa filoham-pirenena mampijaly vahoaka fa teto aloha na inona ho resahana 2028 ihany manaova entraînement makasika an'le hoe lainga hoe mandainga dia ny olona tsy atoky olona tsony président isaky misy fifidianana zany mbola azoko isan'olona izy ka zaroetina be izay zany tsy mahafantatra fifidianana ihany. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Iverenantsika ny fampahalalam-baovao rampitsozomano hiatrika ny dingana famaranana ireo mpifaninana Kinga Show 2024 izay ho totosaina etsy amin'ny Confucius Ankatso. Ndao aroaratsika izao ny famitsinana izay dingana rehetra no laloviny ireo ankizy mpifaninana teto anatin'ny Kinga Show teto amin'ny TV Plus Madagascar. Taorian'ny ansy fampafatarana nandritra ny herinandro maromaro fa isy fiara miasa eo amin'ny High Project CADS University ary TV Plus Madagascar dia vory eto amin'ny Université Ankatso ny ankizy sy ndray aman-dreniny liana amin'izany fandaharana mampivoatra resaka fianarana ka hifampikatroany atoa samy atoa izany. Eny alavitra ny disy ny fifaninanan-kira ary ireo sary maneho rendrarendra nahazatra tamin'ireo fahita lavitra malagasy hatrizay ny Kinga Show. Sary nanamarika izany fiatombohan'ny Kinga Show izany ary nampientanentana ny tany an-trano fa koa ireo tao anaty hevitra ilay fempotoana hoe akavola sa andao ny lalao nantsoina tsotra hoe Kinga Choice ary dia samy nanana ny valiteniny rehetra teto. Moi, je donnerais pas parce que je crois en moi. Mahafinaritra ilay milalao dia aleo tonga dia milalao hatramin'ny farany. Ny amafy izay finiavana ny andresy izay teto amin'ny dingana faharoa na ny épreuve takamoa izany. Mbola mafy noho ny épreuve takamoa ity manaraka ity ilay hoe Kinga Race izany.
ou de faire reculer un candidat? Je recule le bleu. Tezitra zany fa tena marina zany zany eritreritρα hoe zareo zany mba hoe te handresy amin'ny herin'ny tena zareo nefa zareo ohatrany hoe zareo zany indraindray ohatrany hoe tsisy fair play mihitsy fa bon jeu le izy dia manao indray amin'ny manaraka. Na inona filaza dia mahay ny zaza malagasy. Ohatra amin'izany ny quart de finale King Show izay niatrehany ireto mpifaninana ilay hoe King of Memory. Biby fampitahorana raha resahana ambava hoe mila mitadidy karatra 2 ianareo ao anatin'ny fotoana voafetra. Ny hany azo antoka aloha dia hiaraka eto amin'ny TV Plus Madagascar isika rehetra nohana ny fahaizana sy hanandratra ambony izany fanabeazana malagasy izany ka ho porofony Mandresy, Anaïs, Kevin, Anjara izay 14 taona no midina miampy ireto U18 fitahina Mandresy, Riantsoa, Asa, Valsoa anaporoa fa manana azy ireo izay manam-pahaizana i Madagasikara sy ny King Show 10:24. Manasantsika indray niaraka nireo vaovao tapatapany. Atsampahitanana ny voka-tsoa ny fampiasana ny masomboly vary safiotra dedikasa ny Flondrajoelina mba ahafahany Madagasikara manatratra ny fahavitantena ara-tsakafony miakatra ny voka-bary azon'ireo tantsaha amin'ny commune Ampasy Mazava sy maro mitenty ao anatin'ny distrika Ambavantenina amin'ny alalan'ny fampiasana ny masomboly vary safiotra hoy ireo tantsaha ny antoerana. Nahazo ambeko ary namboly arak'izay fahitatsika reto nazo ambeko safiotra zany atreto aloha mbola tsy nisy tagnatin'ny tantara agnatin'ny distrikty Ambavantenina vary ambolegna kely dia matafavoaka ambatra maro valakapoaka nazo 220 vatra zana hoe tegna fagnamevanana ny fahasairana am-bahoaka agnatin'ny distrikty Ambavantenina zany andray matofo. Nandamafy ny fomba mahoaka ny Vavantenina fa tena ilain'ny tantsaha anova ny fomba fambolena sy ampitomboana ny voka-bary ny masomboly vary safiotra zaraina amin'izy ireo misitraka ny anjaran'izy ireo araka ny tokony ho izy ireo tantsaha hoy ny tatitra. Raha mbola zany solo mavoaka ny distrikty voafita agnatin'ny distrikty Vavantenina dia hitatsika fa tsy maintsy voara-maso ny zavatra alefa ny fitondram-panjakana avy akany. Eto dia mamela anahy rehefa misotranao zay Andry Matoa filohan'ny Repoblika Andry Matoa Andrinirina Rajoelina magnano mandrakariva satria ao namianao ambeko-mbary zay tegna tsara ary tegna ozokoragnan'olo atao izy regny tsika takagny tegna medy ampiasinay mihitsy ito masomboly zay namianao atao monsieur le président ary zay agnatin'ny distrikty Vavantenina. Sitraka ny fizarana titra fahobe ny mponina amin'ireny vohiparitra Betsiboka ny alakamisy 14 aogositra teo. Ity hetsika ity dia tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana nakaiky sy fampitinika mivantana amin'ny vahoaka. Mahery ny arivo teo nireo nahazo taratasy tamin'ny ity andiany voalohany ity tanjona ny anitatra ny hetsika amin'ireo distrika ao amin'ny faritra Betsiboka. Ny titra fahobe dia manamarina mahatompon-tany ara-dalàna ary manamora ny fandraisana anjara amin'ny tetika safa-pandrosoana ary ahafahana misitaka fampitramam-bola avy amin'ny banky. Antony iray hanamafisana fiarovana ny zo ara-taratasy sy hanatsarana ny farim-piainana ny mponina. Ny ministera ny fitonjaram-pahefana sy ny fanadalina ny tany dia ezaka manatanteraka an'izay amin'ny anara amin'ny alalan'ny fanakakaizana ny vahoaka ary ny fampitana an'izay amin'ny alalan'ny fanomezana zofona fananantany anaran'ny titrana anaran'ny sertifika ho an'ny vahoaka malagasy sy varivolo erana Madagasikara indrindra atao amin'ny faritra Betsiboka amin'ny Andohalo. Raha ny vokatra azo tamin'ny andiany voalohany ny titra fahobe atao teto amin'ny faritra Betsiboka commune Maivatanana dia arivo-latsaka ny titra fahobe vita ary zaraina Androany tamin'ny Androany ity mbola mitohy izy io amin'ny vaky faharoa mintsitra fa mba mbola azo vokatra mihoatra lavitra noho izay. Amtony famelomana indray ny dinan'ny Fraisakino ho fampandrinan'ny fahalemana amin'ny distrika amin'ny Fianorivobe fahatro Bonglava. Nambaran'ny solomavim-bahoaka ny Fianorivobe fifomanao ny asa ny mpitandro ny filaminana sy ny lamba mena ary ny lamba mainty saingy tsy ampy zany raha tsy ny vahoaka rehetra no miara-misala ka antony famelomana indray ny dinan'ny Fraisakino. Sady mampandry ny fahalemana mampiroborobo ny Fraisakino anatin'ny distrika amin'ny Fianorivobe ny famelomana indray ty dinan'ny Fraisakino ty hoy ny solomavim-bahoaka Randrianarso Bien-Aimé Arsène. Marina fa misy
izay mandray andraikitra amin'izay fadrim-pahalemana dia tsy hanavantsika misy hoe ny lamba mena misy hoe ny lamba mainty tsy mampaninona zany namatsika zany ary isan'ny zany nametraka za fadrim-pahalemana dia tanivony district fanaivobe zany ao dia mpitandro filaminana zandalo masiny miaramila nampandro fialemana izy ary manao ny asa tokoa tsy vitan'ireo rery nefa za fadrim-pahalemana zany za tsika zay tsy miara-miasa fa raha miatrahana zandalo ma isaky ny tanàna ray azy eto anivony district fanaivobe raha tsy sika rehetra zao miara mandray andraikitra sy mifamimetanana amin'izay didy tokony raisitsika tsirary avy amin'za fadrim-pahalemana zany a dia tsy hitafapetraka eto anivony district fanaivobe za fadrim-pahalemana zany. Vaovao any amin'ny distrikany Manakarakosa indray betsaka ireo mpianatra miala andarana sy miditra tsy miditra an-tsekoly noho ny antony maro samihafa amin'ny commune ambanivohitry distrikany Manakara ny solombavambahoaka Jules Samamniriny misy amin'ireo sekoly no tsy ampy seza sy latabatra ka lasa mipetraka amin'ny tany ireo mpianatra manona ny zavamisy nametrahana atelier bois mba hanamboarana ny seza sy latabatra ho an'ireo sekoly ny ao amin'ny commune hoy ny solombavambahoaka Jules Samamniriny. Misedra olana ireo sekoly any ambanivohitra noho ny tsy fahampiany latabatra sy ny seza ka lasa mipetraka amin'ny tany ireo mpianatra betsaka ihany koa ireo mpianatra miala andarana sy ny tsy miditra an-tsekoly. Nametraka fanamby noho izany ny solombavambahoaka Jules Samamniriny ny amin'ny tokony anatsarana izany fanabeazana izany. Mahafantatra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa tena magnano ezaka tena ezaka. Fa misy ny tsy tratrany sasany satria midadasika Madagasikara ary ny ezaka dia tsy maintsy mandray an-tagnana mba ahafahana mifamitagnana amin'izany satria zanaka raha manana ireo ankizy ireo dia tsy maintsy mametanana. Dia izao fanomezana an'izao machine fanaovana table banc zao izy moa zao reto vitasika reto dia hoentina hifanampiana amin'izany ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Nametrahana atelier bois mba anamboarana ny seza sy ny latabatra ho an'ireo sekoly ny ao amin'ny commune ho ny solombavambahoaka Jules Samamniriny ary koa afaka anamboatra ihany koa ho an'ny commune hafa raha ny fanazavany tompon'andraikitra hatrany. Vanana ny ray aman-dreny mba aprisika ny zaza azoto hianatra, aprisika ny ankizy hiditra an-dakilasy, hiverina an-dakilasy dia mifanaraka amin'ny programany Andrinirina Rajoelina ny nataony député eto amin'ny départementana Ambahive amin'ny fagnapidirana ny mpianatra izay misokan-daharana dia mamprisika anazy amin'izay hiditra an-dekoly izay da makasitraka ny député eto Manakara izay ary mitona ny ekipa izay amin'ny commune Rahavavy anamboatra ny table banc. Manao antsoavo ny amin'ny fanamboarana ny lalana ihany koa ity solombavambahoaka ity nandritra ny fidinana ifotony nataony. Sika zany ty lalana ty izay tena mampitaraigna sy mampikaikaika ny vahoaka ny tomobily tena sahirana misy ny vao mavita anazy ny frais lafo hoentina moto sy tafavoaka bisikileta sy tena hafa io hitasika zao azy fa izany zany angatana ny tompon'andraikitra ny jerevana akaiky ny fanasarana nyty lalana ty satria tena antoka iray lehibe iankina ny fampandrosoana aty fotony ny fagnaregnana nyty lalana ty. Zao zany amin'ny mahasolombavambahoaka ny Manakara ny tegna koa dia mijery aty ao hoe ino marina ny zavamisy iainan'ny vahoaka, mijery ny marary ny vahoaka mba afana magnasara izay tokony atao. Ny fanahy masina ho tonga ao aminao ary ny heriny avo indrindra analoka anao. Amen. Luka toko voalohany ny 5:10. Fandaharana miomby, fandaharana iananao ny fanatrehan'Andriamanitra isaky ny alahady amin'ny 9 sasany sy amin'ny 12 atoandro eto amin'ny TV+ Madagasikara. Tsy misy afa-tsy iray ihany
Beny, fonosana iray ihany no ilainao ampitsindronana ny rehetra. Beny, miena miaraka mifankafizana bebe kokoa. Nolotra anao, tsikonina. Soupe spéciale vanilla izay no iarahantsika karakaraina miaraka amin'ny chef Asna izay miaraka amin'ny teto eto antsika mba hiaraka hianatra indray anjany hoe plat chaude izy tsika manome fotoana anao ary amin'ny sabotsy vavy zao eto amin'ny fahitalavitra TV+ Madagasikara ao anatin'ny fandaharana tsikonina. Farilac, be otrikaina, sady tiana ery. Farilac, mampitombo ny zaza am-pifaliana foana. Miaraka amin'ny vokatra Farilac sy ny fandaharana récréation. C'est la récréation. Fandaharana récréation, fandaharana hanomezana sehatra andreo ankizy kely arahanao eto amin'ny TV+ Madagasikara isaky ny alarobia amin'ny 4 tolakandro, famerelana kosa ny sabotsy amin'ny 2 sasany ary ny alahady maraina amin'ny 10 maraina. Anasananao anaraka ny fandaharana récréation. Et si l'intelligence devenait un spectacle? Top, quelle zone océanique se situe entre 200 et 1000 mètres de profondeur? Cache sans sauter la chiffre. Si les talents cachés des enfants brillaient enfin sous les projecteurs, bienvenue au Kinga Show. Ici, pas de danse ni de chant, mais des batailles de logique. La question, je suis du entier n tel que n au carré plus n au carré égale 50. Qui suis-je? 5. Des duels de culture générale. Des épreuves de mémorisation où chaque seconde compte. Avec leurs rêves, leurs espoirs et cette envie brûlante de montrer ce qu'ils ont dans la tête. Ce sera à moi les 3 millions, vous allez voir. Et dans le cœur. Chaque manche est une aventure, chaque question une chance de briller. Amin'ny lafiny fampianarana kosa ne dia efa manakaiky ny fidiran'ny mpianatra ao amin'ity taona ity arisan'ny tolotra sy ny kilalao izay karakarainy Trandarana and compagnie ho an'ireo mpanjifa ny taom-pianarana ao amin'izy ireo hoe ny Andraharo Akorondrano azafady tsara lalàna Analakely ny Tanjombato daholo ny fitaovana arakalitao ilana hiatrena ny fianarana fa ihany koa ho an'ny mpiasa birao rehetra manampy ireo fianakaviana izay mbola ao anatin'ny fialan-tsasatra nefa mikarakara ny fidiran'ny mpianatra ihany koa ny Trandarana ahafahan'ireo ray aman-dreny manamora ny fividianana ny fitaovana. Ny Sandarana moa amin'izao fidiran'ny mpianatra zao dia mikarakara tombola izay azahoana loka ho an'ireo ray aman-dreny izay manjifa fitaovan'ny mpianatra mihoatra ny 5,000 sy 1 hetsy zany hoe vidéo content ianao dia rehefa mandray anjara amin'izay ianao dia misy fisarihana ho atao zany hoe ny botika anankiroa na ny Tanjombato na ny Akorondrano dia samy manana an'izay loko izay avokoa azahoantsika 10 hetsy ariary afaka anaovana saram-pianaran'ny mpianatra mandritra ny herintaona zany. Eo ihany koa ny loka faharoa azahoana hatramin'ny 2 hetsy ariary, misy loka fahatelo zany hoe samy mahaleo tena ny lokany eto amin'ny Akorondrano sy ny any Tanjombato zany hoe hafa ny loka tia Akorondrano dia hafa ny loka eny Tanjombato fa sao dia hieritreritsika hoe zany hoe ay loka ray ihany zany zaraina. Misy ihany koa ny asa groupe izay atao ety amin'ny botika Akorondrano an'ireo orinasa izay anjifany zany satria fa misy ny orinasa maro dia maro manjifany zany atao amin'ny société Sandarana dia ny any Tanjombato koa no manao an'izay zany hoe manao asa groupe ho an'ireo orinasa. Dia ny faharoa manarak'izay ny tolotra faharoa manarak'izay ho an'ireo ray aman-dreny izay mbola mpanaovana vakansy na miala sasatra mihitsy ny amintsika miteny zao afaka alefanareo amin'ny page Facebook Sandarana na WhatsApp na numéro Sandarana Akorondrano sy Tanjombato ny lista fitaovan'ny mpianatra nareo dia atao ny devis dia averina ny aminareo ilay devis dia afaka mandoa ny antsasabidy na ny 500 nareo dia rehefa tonga nareo ny entana efa vonona tonga avy any vakansy nareo dia mipaye an'ilay ambiny dia
maka le entana avy hatrany. Ny sandarana tsy ireo ihany no entana mampiavaka sandarana hoe fourniture de bureau scolaire fa manana an'ilay efa hitantsika ato ambadika ato tia misy le mobilier de bureau ihany koa izay amidy société sandarana ho antsika izay mampiasa fitaovana bureau moa satria fandray anatra amin'ilay fourniture de bureau teo izy dia manana an'izay ho antsika izay any an-trano indray any amin'ny lakozisy ny ohatrahatra izany na mikarakara ny any amin'ny salon misy ihany koa ny ferrerie izay amidy ny sandarana marque européenne izy ireo misy ny Arcopal dia misy ny Luminarc izay atao amin'ny verrerie fa manasinareo hitsidika ny botika ny sandarana na eto Akorondrano na eny Tanjombato na Analakely na Tsaralalàna mety anontanytsika aiza ny ahitana société sandarana satria ny produit moa no resahako teo dia ny ahitana ireo produit sandarana ireo aloha satria tsika amin'ny anio eto Akorondrano eto amin'ny immeuble Tana 2000. Andeo amin'ny Star Times manomboka ny sabotsy eny ambin'ny 10 Aogositra ho avy izao ny lalao baolina kitra Lakily ity fifananana baolina kitra ity izay ifanandrina ny kluba sangany indrindra ao Espagne. Andeha amin'ny chaîne sport ao amin'ny Star Times avokoa ny lalao rehetra anatin'ny La Liga tombony ho an'ny mpanjifa Star Times ny fisian'ny fitantarana amin'ny teny malagasy ireo lalao tena andrasan'ny mpankafy baolina kitra ao amin'ny Up TV. Antra Larso, Eric 900. Mahazo tombony ny mpanjifa Star Times manomboka amin'ity volana Aogositra ity satria andeha eto amin'ny Star Times daholo sady mivantana ny lalao La Liga, ny Bundesliga, Carabao Cup ary Saudi League. Izany hoe ny lalao rehetra no andeha sady mivantana amin'ny chaîne sport Star Times. Ankoatran'izay araka ny mampiavaka ny hatramin'izay dia misy ny tolotra manakaiky vahoaka. Azo tombony koa ny mpankafy fanatanjahantena malagasy satria ho tantaraina amin'ny teny malagasy ireo lalao be mpiandry ao amin'ny La Liga izay arahanao amin'ny Up TV amin'ireo mpitantara matianina toa ny Edouard Toussaint na hoe Rayesta sy Daniel Randremaro. Dia arak'izay tena izay hoe club matanjaka no tantarainao toa ny Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid sy ny Bilbao. Ny La Liga moa zany dia manomboka ny sabotsy 19 Aogositra ho avy izao amin'ny farana ny volana May 19 sy arivo izany hoe aprisiana anao ry abonnement ny mpanjifa Star Times dia izay mbola tsy manjifa dia andramo koa satria arak'izay tena izay hoe ankoatran'ny lalao rehetra mandeha dia misy koa le tantaraina amin'ny teny malagasy. Manomboka amin'ny bouquet basique eo amin'ny Star Times dia efa afaka mahita sy misitraka ny fifananana baolina kitra La Liga. Eo amin'ny taranja basketball dia raha tsy fanomboana ny Ankoay Omaly tao anatin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika na ny Afrobasket 2025 izay ataon'ny Angola resy tamin'ny isa 7-7 no 5-10 Madagasikara tao anatin'ny lalao voalohany nataony rahampitso no ifandona amin'ny Cameroun ny Ankoay ao anatin'ny lalao isam-bondrona hatrany Romy Armanana. Lavy ny Nigeria tamin'ny isa 7-7 no 5-10 Madagasikara tamin'ny lalao voalohany ao amin'ny vondrona be nandritra ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika na ny Afro Basket Men's. Notanterahina tao amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Pavilao Multiusos any Luanda Angola Omaly. Nanokatra ny isa teny amin'ny solaitra be anefa ny ekipa pirenena malagasy. Avy eo ny fandimby napiditra baolina ny ekipa rototo ka ny fanimbiasana teny ny isa hatramin'ny fiafarany ampaha-efapitaona voalohany nisaraka tamin'ny isa 7-10 no 4-10. Nanomboka namositra amin'izay ireo mpilalao ny Douaglen John ka naneo ny traike fananany kosa ireo mpilalao ny Abdullah Rahman Mohamed teo amin'ny fiandohany ampaha-efapitaona fahatelo izay nisaraka tamin'ny isa 5-10 4-20. Tsy natahotra ireto ekipa Nigeria di Tigers ireto intsony ny Ankoay ka niditra vetivety ny elanelanisa ary nifarana tamin'ny isa 7-7 5-10 tamin'ny fiafaran-dalao. Nanatombo raha teo ny Nigeriana tamin'ny toe-batana izay lava sy ranjanana na teo amin'ny teknika. Tombony ho azy ireo ihany koa ny fisian'ilay mpilalao ny NBA Okagi Josh na tsy nisongadina firy azy. Efa tompon-dakany Afrika Nigeria tamin'ny taona 2014 ary efa hita fahavanana amin'ny fiatrehana lalao iraisam-pirenena avolenta toy izao. Isika malagasy anefa tany amin'ny taona 2014 no niatrika itidinga ny famaranana ity farany ka izao tafaverina izao indray. Nafady baolina betsaka indrindra raha Armana Toanina sitraka nandritra iny lalao voalohany iny rehefa napiditra isa 20 any malagasy.
raha i Agats Kaleba kosa ho andry zareo nigeriana. Ifanaritra amin'ny Cameroun indray ny Ankoay amin'ny Zoma avy izao amin'ny fitora sasany ariva amin'ny lalao faharoa isam-bondrona trany. Zaratsika nianaraka ny voambolana. Androany dia ny voambolana hoe ambainday indray ny voambolana fatarina ny tena heviny sy izarana mampiasa. Ny hoe ambainday dia ny ilazana ny alavany sy ny sakany lamba anaovana an'ilay na ny alavan'ilay tsambo izay ankina ny tanjaka sy ny herin'ilay sambo. Rehefa nitariny izay heviny voambolana izay dia lasa mahalaza ihany koa ny alehiben'ny fivilatry ny asa na zavatra iray. Amin'ny teny frantsay ny dikany dia hoe domaine. Voambolana azo ampiasaina ohatra ao anatin'ity fehezanteny ity rehefa amin'ny teny malagasy. Tafiditra ao anatin'ny ambaindain'ny fanjakana malagasy renosy malagasy manodidina amin'ny Madagasikara na dia bodon'ny Frantsa aza izay manampatra amin'ny mahafirenena mahatanjaka kokoa azy noho i Madagasikara. Na koa hoe ara-tantara dia nametrahan'ny mpanjaka Andrianampoly Merina vadikely avokoa isaky ny tendrombohitra 12 teto Merina mba hanamafisan'ny ambaindain'ny fanjakany. Hitantsika ihany koa ivombolany ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Manitatra ny ambaindain'ny vondrona TV+ Madagasikara hatrany ny filompanorina sy mpitarika ity orinasa tserasera ity. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika ataony amin'ny zavatra mampiasa ity voambolana hoe ambainday ity ilazana ny alehiben'ny fivelatry ny asa na zavatra iray rehefa amin'ny teny malagasy, sarobidiny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagasikara. Ny ambaindain'ny tantara mifonoanatra hoetindry Gérald indray ao anatin'ny Ahoarahoeny hoarahantsika. Marcaderie amin'ny Chandarana no vaolana sady tsy lany fotoana ary tsy misahirana ianao amin'ny kalitao tsara dia tsara sy amin'ny vidiny Marcaderie, votre meilleure compagnie distribuée par Chandarana et compagnie. Sini Orange, eo anilanao. Nolotra ho anao. Moteur. Action. Edy misaotra betsaka aloha isaky misy anandray androany asotra aloha le satroka fa miditra anaty birao atao vety fa zatany ambafataatra dia zao le zavatra horesahana anao hitanao manko izy ty barabasy moa renarany barabasy renarany efa mahafantatra ny barabasy dia izy zoko misy dia problema zany izy io avanay lavidavitra dia izy tsy nanana copie mihitsy hatramin'izay raha fahafantarany azy dia izay mihitsy zao saika angalanay conseil aty aminao hoe ahoana raha ohatra hoe karakara copie izy hoe mety mbola possible ave hoe amin'izao izy efa lehibe zao no karakara copie satria zany hoe hitady asa hoe niakatra taty amin'ny vila hitady asa dia nefa izy tsy mety mahita asa satria tsy manana nakarapanondro dia izay le saika angatanay conseil aty hoe ina daholo ny tokony atao aiza ny tokony andehanana dia efa miaravana romena tamo zany ny tena marina zany mahafinaritra aloha le hoe manana faniriana manana copie satria rehefa manana copie ianao zany dia manana karapanondro ianao nefa mbola tsy manana karapanondro mba tsisy nanakana ary ianao zany teny an-dalana teny hoe aiza ny karapanondro voatra be mihitsy koa zay mipetsaka voatra be zareo lavitra be vao misy commune dia tsy navita karapanondro bitsy sady tsy navita copie tamin'ny mbola tanora barabasy moa zany tsy nianatra sa nianatra tsy nianatra kely fotsiny le zara fa nanisa fotsiny manisa ziska zato aika tsamisa dia mba manoran'oratsa kely ny anarany barabasy raha ohatra hoe manana karapanondro mahiaka mba anoratsa barabasy ako zay sonianao barabasy eny efa verifena ve aloha tany amin'ny commune hoe sao dia mba nataon'le dada sy mama eny aloha le copie tany totsany mbola tsy nanao mihitsy ry zareo tsy nanao mihitsy misy taratasy mihitsy any aminao misy taratasy amatarana anazy aty ka inona amatarana ty zany amatarana azy ty bokonomby bokonomby ny avatarana anao bokonomby ty bokonomby mantsy aminao fa bokonomby ty zany mba sady ato daholo ny nomby lay dia ty bokonomby ty nafatarana anazy ka ina ny ifandraisan'ny bokonomby aminao fa rehefa hoe omby bokonomby dia omby zany ianao nge olombelona fa tsy omby dia zavatra atao dia manantona ny fitsarana ny any fitsarana mantsy no manome
sy mampafantatra ny zavatra rehetra zay ampiasainao a ahafahanao a mahazo copie mbola mety zany mbola mahazo zany mbola mety firotaona satria zoan'ny olona tsirairay zany a no manana copie amin'ny maha olona anazy dia rehefa avy eo barabasa mahazo copie somatsara dia lasa indray mandeha manao karapanondro fa mety hoe olana zao hoe ahoana afantarina hoe fitrofirotaona zao izy zao hoe tsy manana copie ka mety zany eo fitsarana nataony izy mety eo fitsarana natao satria zany hoe tsy mety zany afaka mba misafidy taona amin'izay mba atao zezenina mba hiaraka amin'ny 20 taona efa misao a misy any amin'ny fitsarana zay mahatonga ana amin'ny teny any amin'ny fitsarana satria misy lalana mbaratonga maromaro a atorony amin'ny fitsarana amin'ny barabasy dia amin'izay fotoana izay zany hita hoe ohatry ny ahoana sy ahoana ny tokony hoe azahoany barabasy ny zany copie zany dia ny tsara zany manantona any amin'ny fitsarana satria any any fitsarana rery any a no manana fahefana afaka manamboatra ny copie ho amin'ny barabasy dia amin'izay tsy boky nompontsony netinao fa manana copie ianao amin'izay fotoana boky nompoana dia taratasy kisoa zay foana mba entiko aty satsapetsaka voaray zay atsatsika sy vavy dia anao an'izay miraha soa dia mafitasy amin'izay zavatra zay makasitraka indrindra mba ho ary anana karapanondro any aza raha voateraka ny zaza iray dia lahara-pahamehana ny fikarakarana toto taratasy na aiza ale na inona atao dia ilaina ny fananana ny copie nahaterahana coupé dans la boîte dia izay na koa no entiko amaranana ny vaovao izao alina izao mamy fotoanantsika amin'ny manaraka indray Eliza Hermana mbola araka amintsika ao anatiny zanam-pandarana songadina velona tompoko Velomana intsony asa tokana amin'izao ny mpandraharaha madinika misafidy ny anaovadinasa izy ireo afana mampitombo ny vola miditra sy manatsara ny fari-piainana maro amin'ireo mpandraharaha madinika no misehatra amin'ny fiompiana sy ny fambolena anisan'ny sehatra maro fanao ny mpandraharaha madinika amin'izao ny fiompiana bitro indrindra ireo karazana vaventy afarana avy any ivelany sy ampiarina mahomby nefa mbola malalaka ny fiompiana bitro efa maro ny toeram-pisakafoana mitady enam-bitro sy ny fianakaviana mankafy ny bitro be atao namana mbola vitsy nefa ny mpiompy ireo karazana bitro vaventy ireo ankoatra ny fiompiana sy ampiarina efa be mpanaovadinasa ihany koa amin'izao ny fambolena sy ny fivarotana voninkazo indrindra ny voninkazo somary lavidy toy ny anthurium Antiala Larso Eric 900 tsy misahamiana ny sandan'ny vola ariary amin'izao fotoana izao izay miteraka fidagna ny vidim-piainana eto Madagasikara. Teraka fahasahiranana ho an'ny ankamaroan'ny malagasy ary mahatonga azy ireo hanapa-kevitra hitady vadinasa io fiakaran'ny vidim-piainana io. Anisan'ireo seha-piariana mbola malalaka nefa vitsy mpisafidy ny fiompiana sy fivarotana bitro, indrindra ireo karazam-bitro afarana avy any ivelany izay goavana ny abeny. Sehatra ny fiompiana bitro mbola sehatra malalaka be raha eto amintsika. Misy karazany roa izy ireo, misy ny fanaovana haingo, izany hoe ny ornement, dia misy ny fanaovana hena, ny race métis ny moyenne fanaovana hena. Ny sehatra ny hena zao mbola malalaka sady prix mbola tsaratsara izy aloha, izany hoe mahavelona tsara izy. Dia ny ornement indray misy concours reny isa-taona, izany hoe concours na bitro tsara indrindra, ngeza indrindra, ny norme de standard. Misy loka koa azo amin'ireny, izany hoe afaka mandray anjara amin'ireny ianao raha manana le ornement. Milanja hatrany amin'ny 20 kilao ny bitro lehibe iray, sarotra ihany koa ny fiompiana azy ary mora hita ny sakafony. Ny rasana géant papillon français sy géant des Flandres no tena be mpitady amin'izy vaventy mahatratratra amin'ny 20 kilao. Ny géant papillon français eo ihany fa ny bika no tena itiavan'ny olona anazy. Tena mora ny fiompiana bitro tena izy tena mora ompiana. Sinon mololo fotsiny dia sakafo maraina sy hariva, provoante na légumes dia ampy anazy zay. Efa manomboka mankafy ny bitro atao namana ao an-tokantrano ihany koa ny fianakaviana sasany. Raha
ho anao manokana inona ny tena itiavanao amin'ny bitro? Voalohany indrindra aloha dia mahafinaritra ilay mijery azy ozy sady biby mora tsotra ilay bitro dia izay mahafinaritra. Ompiana aloha no tena itiavako azy raha izaho fa ohatran'ny tsy foy kosa raha ohatra ny atao sakafo. Ankoatran'ny fiompiana, efa mahazo vahana sy be mpanao vadin'asa eto Madagasikara ihany koa ny fambolena sy fivarotana voninkazo, indrindra ireo voninkazo ambonimbony vidy toy ny anthurium. Ny fandrarana aloha betsaka ny manao any izay tontolon'ny anthurium izay dia betsaka ny mankafy sy manjifa amin'ny anthurium fa saingy ny anthurium mihitsy no karazana voninkazo ataontsika hoe entre guillemets moa izany ohatran'ny hoe capricieuse kely dia sarotrarotra ny fikarakarana dia izay no mampatonga ny olona indraindray kivikivy amin'ilay fikarakarana dia misy fiantraikany amin'ilay fandrarana. Azo atao hoe mahavelona ihany aloha. Ny nahy manokana aloha zany vadin'asa hatreto hoe sady passion koa ilay izy dia ao anatin'ilay sady mikarakara mankafy no mivarotra. Samy efa miezaka ny mampahafantatra ny vokatra izy ireo anaty hetsika samy hafa amin'izao fotoana izao ny mpiompitro sy ny mpamboly voninkazo ahafahan'izy ireo mampitombo ny mpanjifa ao aminy. Misaotrana ireo nagnaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao teto amin'ny TV+ Madagascar. Veloma tompoko.